ilay vadiny raiko tantarany toy ny radio Madagasikara 20 taona. Nosoratan'i Saoly Malala Rabary Manantsoa, nolalaoviny Ulik, Clara, Niony, Saoly Malala, mpandray feo, Joary Setra Randre Tsarafara, mpanatotosy, Ulik Andriamanantena, toyny. Nenyo, ndry, nakaiza koa amin'ny teo. Vita ny resakao. Zany hoe mifanao fotoana izay roa rehefa viorina eny fa taiziny eny teo. Naka nyity taratasy ty tetsy ambavady nateriny faktera. Taratasina koa? Dia samy miaraka manontany zao sika mianakako. Fa ahoana aloha natao tozana ny tantara sa hamonjy fotoananareo sy fanja aloha ianao? Leo aloha anderiny eny sao dia tratra rehefa andray rehefa viany dia toizantsika ny tantara sa tena mety zay ka. Fa zao vony mampitebiteby ny miandry ianao hoe aiza ihany ianao ty sady ny androko eo fa manomboka vetivety dia maizina amin'ny ariva ka aloha andeha zay ary andao ary so fa tapa-kevitry ny andeha vony tsy taratasy avy any amin'ny faktera akory ty fanatirin'olona avy any amin'ny malala tiana ho le tovilana anatitra azy. Inona ny voalaza ato? Raoly, mirary soanao sy vony zanatra vavinao. Mialatsiny fa tsy te hanoratra saingy tsy tiako isy ahita ny fifampiresantsika ka dia izao no hevitra hitako fa ahafahantsika mifandray. Ambangovangony fotsiny ihany no nilazako taminao ny amin'ny fiainana iainantsika. Ny ainantsika manko ny tena mariny, mioto ny vokany sika ankehitriny. Voalohany indrindra, misaotranao betsaka tokoa tamin'ny nandraisanao ampitiavana ny vony, ny taiza sy nanabe ary ny kolokolo, toy ny reniny mihitsy ianao, ary izy aza mohatra amin'izao tsy mahalala akory izay tena marina. Asa re, fiainana tsy maintsy nolalovantsika ve sa ahoana fa dia samy niaritra sy nangina ary nandevitra teny isika nandritry ny 20 taona. Eny, 20 taona lasa tokoa izay. Mety gaga angamba ianao fa fony vao nanomboka niaraka ivoahirana rahavavinao sy hiary vadiko dia efa fantatro. Saingy ny safidy ny tsy te halala ny zava-misy ny tenako dia naleoko nangina tanteraka satria izaho mahalala fa tsy maintsy manam-piafarana ny zavatra rehetra. Ary tsy misy takona izay tsy aseho, tsy misy hafenina izay tsy ho hita. Ny fananana faharetana no zava-dehibe, ary rehefa miandry ampanantenana sy ampitiavana dia hain'ilay mpahary sy mpandahatra ao ambony ao no mampiariary ny voninahiny amin'ny zanany sy ny asan'ny tanany izay tsy avelany angay ahy foana. Manoratra izao taratasy izao mba hanabeazanao tsara ny vony ho amin'ny lala mahitsy sy mendrika ny tokony ho fiainantsika vehivavy. Izaho manantena fa tsy nanadala ny ary vadiko io voahirana reniny, fa ny vadiko mihitsy no efa nanana ny toetrany ka afaka ninona moa isika. Na mety ho nahery vaika ny firoborobo ny fitiavana teo amin'izy roa ka tsy hay nofefena. Samy manana ny sainy anefa ny olona satria raha izany teo amin'ny toeran'ny tompoko vavy dia ny alako lavitra hiary satria efa vadin'olona. Saingy tsy izay moa no nitranga. Izay rehetra misy anefa dia inoko fa voatendry avy any ambony. Ary izy ray mpamorona izao rehetra izao dia mahalala izay hevitra hiheverany itsika olombelona tsirairay avy. Ny tsy azo hialana na rahampitso na ravaka pitso dia tsy misy afaka handositra izay vokatry ny asany na iza izay mamafy rivotra hijinja tadio, izay mamafy fitiavana hijinja fiadanam-po kasakasaky ny ataon'ny tsirairay io. Ampatsy aheviko anao ny fiangaviako mba hilazanao amin'ny ariny marina. Eny, tsy maninona na dia ny anaran'ny zanany ihany aza ny fantany
dia ho hita eo izay ho fihetsiny satria na izaho koa aza mba te hahafantatra izay ho fanapahan-keviny. Hatreo aloha no fifandraisantsika amin'ity taratasy ity fa manan-tena ny mbola hanoratra ho anao amin'ny manaraka. Malala tiana mivavaka ao antsika rehetra. Lalina izany, tena mahatsiaro menatra amin'izato fahendren'ilay vehivavy. Nahoana tokoa nefa moa dia mbola nisisika ihany koa ty voahirany. Asa izany eo ihany fa inona no atao? Ahoana re no andraisan'ny vony izay tantara rehetra efa voalazako? Asa fa tena misy zavatra mampanahy mihitsy akery vony a. Fa ahoana nefa tsy azoko loatra ilay tenin'ny fanja hoe niovon-dretsa tsy miraharahandry antsony ga izy sa hoe ahoana? Tsy izany fa tsapako hoe ty tena beky izy a, sady tsy fony anefa to tsy mba havelany anana ny fiainany koa ny vadiny. Indreny tokony misaina ry fanja. Raha ny fitantarandry azy rehetra teo anie dia angamba mahatsapa ny fandeferan'ny vadiny ihany ndretsa amin'izato fiarahanareo saingy tsy hitany izay rana amindry dia mody manao verivery saina izy rehefa tafaraka ireny nareo. Dia amindry zany ka inona zany tiana tongavana amin'izany hoe hiala moramora ve a? Asa dia miandro ny nifina koa anireo izy raha izanyko. Izy akiny tsy mahalala ny fiarahanay a, hiala maina fotsiny a zany. Fanja teny mbola tsy tary aleo manaja tena tokatran'olona ny eo any nanaovandriakasomparana io. Zay indraindry efa reko a zany ny aloha mazava ny anotanjona ry vony a, tsy maintsy any ndretsa na inona lazaindry. Dia manao an'Andriamanitra ho tsy misy mihitsy any endry izany zarika laza mba hanonana ny naran'Andriamanitra eo a. Zaniko olombelona samy olombelona izao ny resahana, inona ny dirany amin'izay fiainako ety? dia tena niova tanteraka mihitsy indry ry fanjaka. Tsaro fa misy farany daholo angeky ny atao rehetrarehetra, ny fotoanany fotsiny samy manany azy. Andrasako foana ky ny farany ry vony a, tsy misy matahotra izay ho avokoa hoe efa nandritra ndraiky amin'ny 20 taona nge zany no any malala foana ndretsy tsy rarony kosa ve raha mba anjarako indray izy zao Zary fanja dia mba nanantena hoe anenindry amin'izay vitandry kanjo vao maika namatsika fiainana tsy manjara noizana ny fiainanydrio amin'ny hoavy. Malala vadiny ndretsa angeky tsy atsy aninona efa vadiny ndretsa fa indry no lany andro misary adala aminy eo. Indry koa dia boe moral ka zany dia ho hitantsika eo na andritra izay fotoana ny arahanay sy ndretsa izay ny kiry vony, inona ny tsy efa azoko zany izy aza zao miteny hoe hanaovany trano ony a, dia rehefa vita ny divorce-ny zareo a dia any izay mipetraka tena milay aloha raha ndretsy za zange zao dia izy miantoka ny ekolaziko manao kory dia lahy ny aty amindry daholo zany ny volana fa tsy makany amin'ny fady aman-janany dia tsy mampaninona ndry ve zany ka tsy fidiny ange ny tiany ndretsy zany no anehoan'ny fitiavany matsiaro sambatra mihitsy aloha manana azy ny tantaran'izay zany ny tena ny antsondry zao lazaiko ndry ry fanja aza miantsoantso aitsony rehefa tsy io amin'izao taondry zao mihitsy ndry aleo isika ifampiataka kely aloha fa tena tsy mety amiko ny ataondry mariny samy vehivavy zao ihany ve tsy ndry angeny tompony ampitso fa anizandray ary amindry any malala foana dia ho hitantsika eo zany mba miseho mahay mitazona ny vadiny ery nefa malala. Voalazanao vadiny tokoa ianao no nangalatra izy efa filazandraisaka itsy raharaiko a, tsapako hoe to mety hivadika amin'ny ora farany ilay ndretsa iny dia aleo anaovako azy ndry taratasiana koa te nisy nanisika teto mbavady tsy avy amin'ny positra aloha ty ary tsy misy anarany mpandefa sady tsy misy anarany andefasana tsy misy anarany andefasana ahoana koa ary zany izay rery mipetraka ato dia angamba ho anay zany ty matoa eto amin'ny vavadinay no misisika
Alosokafana aloha e. Jerena zay ato anatiny. Mirary soa anareo mianaka ary ny fitiavan'ilay iray eo ambony anie mba sy hitantana ny dianareo. Asa zay aray ty taratasy ty ianareo fa dia tsy maintsy ambarako ny marina. Sao dia tara loatra ka tsy mahalala ny marina iary no tsy mahita ny loza miandry azy. Iza koa ty iary? Sao dia mba mamaky taratasin'olona ary azany. Lotoizana hoe mieritreritra aho raha olo hoe aleo aloha hiatrika ny fanadina ny vony vao ambara aminy ny marina sao anagrotana ny saina. Tena ho anay ty taratasy kita voalaza tsara daholo ny anaranay sineny fa marina inona moa zany no ambaraniko e. Tsy asoratra lava raha oly fa izay aloha ny tena tiako ambara saingy aoka samy mailo sika fa efa mamboly fitiavana hafa indray iary ka sao isy fiatraikany any aminareo. Izaho moa tsy afaka miala fa akaiky vilany fenoarina eto saingy manantena mandrakariva izay fitantanana mahasoa ataon'ilay mpandahatra ny fiainantsika. Manao velomanareo mianaka malalatiana. Na maniny angamo ty e. Dia voavakiko tsy na zany ny taratasin'iny fa marina inona aloha ty marina lavalazainy eto ty e. Fa nga dia mampivadika totoy izany ka hoe aleo aloha vita ny fanadinana vao ambara amiko. Zay mihitsy ange ho any efa mahamahana azy ily zay. Misy zavatra feniny iny. Inona nefa? Dia tsy haiko. Aleo aloha hiditra ny trano fatavelo eto koa namaky an'ity. Aivy ato neny. Ay, variana mitady taratasy zay anaka. Taratasy inona? So dia ity taratasy vao nisy nanatitra ity no tadiavana. Zary neny aza mba hanaovana fenana manjavozavo la zao ny marina. Inona zao zany marina lazay malalatiana tokony ambara amiko zany? Fanga fantatrao? Ninona? Ny ankinafinafina ataonao? Efa tsy zazakely tsony angiarina iny. Nahoana moa raha tsorina marina e? Ary nahoana kosa moa ianao dia mamaky taratasin'olona? Tsy an'olona ny taratasy fa atsika ariny eny matoana atao malalatiana tsy misy anarany andefasana dia samy afaka mamaky azy zany na izao na ianao zay maharay azy taloha. Zay. Ka hoana? Fa efa nahita ny malalatiana nga ianao? Na izany ara tsy fantatra koriko. Ny soratanana aloha zao no efa hitako. Tsy fantatro koa hoe iza na iza amin'ny malalatiana zany dia iza koa le iary na maniny. Namana mahalala tsara ny atsipirian'ny fiainantsika matoa mahay mitsinjo hoe aleo aloha vita ny fanadinako vao ambara ny marina. Zany angana lazainy eo? Vony ahoana re ahoana inona ny ahoana re? Loza amina tambo nga le marina sa maninony? Ka zany raha tsy mivalo arika oatra ninony ty niny. Ornena fa misy inona loatra e? Zany hoe anaka. Izany hoe anaka toy izy moa e? Tadidinao ve ny tantara efa natombotsika mianaka e? Hay moa zany any anaty tantara no asen'ny maminany ny tena marina momba ny fiainako. Misaotra tompoko. Fiainan'olona ve ho tsarainy izay mety andraisanao azy tadidiko tsara ka izy ary zany le iary fa toa voalaza atao anatin'ity taratasy ity manko le anarana sady voalaza ao anatin'ny tantara lazainao ako. Iary no izy. Oka fa zany no iazy. Iary no raiko. Izay zany ny anarany. Raha ary ny retsarivo fa iary no fietsonreninao azy. Za ve no ahoana tsara fiantsonreninao azy? Eno Zany hoe vony zany hoe tsy ianao zany ny reniko fa iza koa zany ny reniko. Oka rery vony mangina re zany zanako zany hoe mbola mitantara aminao ane ahy
oka moa rehefa aza manao ohatry ny ty e nandritra zay manobe folo taona zay de za tsy fantatro hoe izy araiko aitsy anao koa ny reny teraka fa natsoko fanao hoe neny fanahoana loatra e vony a fanahoana e nanao inona teto amin'ity tantiry ary e olona ina ny ratsy nataoko oka mihitsy re anaka fa tena mahavaky fo mihitsy mahita ny ranomasonao tsy fidiny atsika angefa fidiny any izy aiza zany tena reniko fa za koa mbola asainao maminany avy amin'ny tantara lazainao ka izany eny ny raha vaviny reninao nitaizanao anako eny efa maty zany ny reniko efa maty izy manana ny enitsony a e za eto reninao e ka mboto venindray ary e olona e fa nahoana loatra n'izany tsy maintsy mizaka an'izao e miakatra ranga ny fiainana sao dia mba tsy rariny e vony a ilay vadiny raiko tantara mitoy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratany Saolo Malala Rabary Manantsoa nolalaoviny Ulik Clara Niony Saolo Malala mpandray feo Joary Setra Randre Tsarafara mpanatotosy Ulik Andriamanantena mbola itoy